atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe trano mainty na androvalolo nosoratany Hamrandria Mihaja ovelominy Rakoto Sinez miaraka amin'ny Anjarliva Vantso nandray feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy olosoa fara samy trano ito amin'ny manodidina koa ty trano itoeranay menakavy kely ty ka manoatra no reny rova kely reny voafefy tambony manodidina sady avo misy dobo feno trondrony ao atsimo feno zaridaina seza ny tokotany manoloana ny trano mety tsara hipetrapetrahana sy akanaina rehefa reraka iny ny ao antsinana trano feno voankazo ary ny ao avaratra feno karazan-kazo raha vao maraina moa ny andro dia ny feom-borokely misioka no mozika malefaka mampitony ny saina ny efitra maro dia maro azo isafidianana izay tiana toriana izay tiana hinanana sambatra mihitsy aloha zahay fa ny mahavariana kely dia ty izy tsy nisy nipetraka nandritra ny taona maroko ny olona manodidina koa moa rehefa nytaniana dia tsy mamalina ray aza fa ohatry ny mandosondositra izany lozako miasa saina eto fotsiny fa ndehandeha no raharaha fa me atoandro ihany ty ny andro fa nakaiza moa nambin'izay Nambinina to tsy misy mamaly fa nakaiza koa ary ny zazy dia hitady azy manerana ny trano ve ny raharaha koa to efa mila hifanisa amin'ny volondohako mihitsy ny fitadiavana azy koa mbola ho raharaha tena hiteny amin'ny toko mihitsy ny mba hitadiavanay mpiasa fa tsy lasa tsony ty ka tena tsy arako tsony injehana ny atsy ataony aroa Nambinina avy aty aloha ianao aingany Nambinina ianao moa tsy azo tenenina manina ny dakanao mafy taka izany ny varavarany raha simby io ngambo io dia ataony dada midira ty ianao aloha jereko andala tsara mihitsy fa tsy ondray ary to tsy ato akory izy lasa ny afina ny anefitra hafa any angamba manoatra rangah noho ny zazakeloko mampite hidaroka tsy ndray nefa kizitina sarotiny ery raha vao tenenina ny zanany hojereko any anefitranony any ary hoteneniko kely fa tena mandreraka mihitsy zao ka to mbola matory sa mody matory Nambinina mifazy ianao fa za eo ianao mody matory eo mifazy ahoana rineny zay nge tsy mianatra manina koa ary amin'ny foazany sady tena vao zao tairiko zao Nambinina vao ny fora zao fijeriko azy zao ndry dia iza zany ny miazakazaka sy ny mety ao andala tsara to hafa mitsangana ianao teo dia andao pio neny ianao raha fa tsy lozanao matory eo efa toandro be ngeny ny andro
Ka ny olona verangamba matolo makaina dia tsy averany neniko. Aza manao kamivavy eo moa e. Ao Merina, efa mifolo izao. Aingana manampy an'ny neny manao rarana an-dakozia. Kosy. Mandeana fa ho avy a. Tena misy zavatra hafahafa mitranga atao amintsika ato. Koa ny zavatra hafahafa hitranga ato zany Sara. Ny sainao angamba nefa tsy mitombona na reraka manao raharaha ianao ko. Dia lasa mamorona an'izao zavatra hafa rehetra izao ny eritreritro ao. Dia za indray ngery dada mifoazo vao maraina tao e. Ireo zany izy. Sady amin'izay izy mitabataba ohatran'ireny nisy iny ireny. Aza be filaza eo koa ianao andro efa mifiry maraina maraina. Manginonareo mianaka fa tsy tsara ny adinareo eto ka makaina izao no mety amiko. Dia nareo mianaka koa mandehana any ambadika any ny fanazava aloha e. Za mihitsy ry dada. Nene mantsy za foana lazainy fa manao ny tsy mety ato an-trano. Ka za kosa aloha tsy handany rora aminao e. Za zany vizana amin'ny fanaovana raharako mbola handeha handany hery sy rora aminao ihany. Raha endry ianao dia mandehana manidina varavarana rehetra fa miditra no moka. Za indray raha be faniraka. Ianao moa dia tsy azo irahana mihitsy. Mandehana re ataovy izay mpanaovy neny ianao e. Sy dadako. Fa zao tokory Sara. So dia mba tokony aka mpanampy anao amin'ny fanaovana raharaha ato an-trano ary tsika e. Ohatran'ny hitako misolo teny amin'ny endrika mantsy ny areranako. Za zao tena saika androso an'izany sosikevitra zany aminao mihitsiko. Anao moa teny tonga aloha. Dia aiza tsika no ahita? Manatona an'ireny azansy efa mamolavola olona hiasa trano ireny ka. Ka reny ve tsy lafo be ny karama amin'ireny? Kana lafo be aza maninona e. Reny mpiasa miasa mafy sy biasa indrindra nefa mikarama vary masaka. Everinao moa Sara fa hoe mora mahazo azy ireny. Misy ny fo vao mangirany ratsy ary tsy matory raha tsy misasaka ny alina. Ny tsy fakasitrahana ny zava-bita sy ny fanambanimbaniana azy ireo ataon'ny mpampiasa moa zany mangany fotsiny. Eny mijaly ngereny olon'ireny saingy tsy miteny izy e. Noho ny tsy fananany no iretany eo aminao anompony anareo menakavy. Raha ohatranao aloha ny mpampiasa rehetra dia hiadana ny mpiasa trano. Za nge tsy miteny hoe ampetany izy ireo e. Fa mba jerena ihany koa ny lafin'ny maha-olona ka. Tsika mpampiasa mieritreritra foana fa hoe volana tsika ny mialaka izay tiatsika ataonao ataoko. Ianao koa be resaka. Zany izy. Eo rehefa ny tsika tsy ataontsika ohatr'izany e. Ny tiako izao dia manafatra ankizy vavy any ambany vohatra no... Ambakaina. Omena 3,000 ariary dia faly. Nefa ny asa miandro tsy araka ny ena. Manararoatra ny fantrany. Amin'io koa tsy izy ny mandray ny karama fa mbola amelona ny ray aman-dreniny. Aleo hijanona any izany resaka fangalana mpanampy izany ka. Ohatra ny ampifanditra tsika eo raha ohatra ka ho tohizana. Tsika nga mifanditra e. Za mba miteny ny zava-misy hitako. Tsy tiako ange mantsy Sara raha hoe anao an'izany ianao e. Anandeha volona. Fa izay tianao angalana ange tsy olana e, tsy maninona mihitsy. Tsetsa tsy haritra ihany mantsy ny ainy ka tsy maintsy nambarako so ampitodika ny sain'ny olona mampiasa olona ao an-tranony e. Firy zao tovo amin'ny 12 sasany alina. Inona koa raha nataitra tampoka teo. Way, tena misy rivotra mifofofofo koa zany. Nisy tsy vohidiny nambinina ary ve ny varavarana no mifofofofo be ohatran'izany ny rivotra. Aloha jereko any ka. Toko ty matory be tsy mary izy ambonin'ny taniko. Andrehitra jiro aho aloha. So ihany ny interrupteur fa takarina kely fotsiny. Patray, vaizako ary izany interrupteur izany.
hoe nisy namindra nefa dia eto akaiky ny loham-pandriana no misy azy. Nafindra ny toko ve? Sa sao dia nitsoahany fa nisy court-circuit? Nefa vita tsy nanaitra izy. Lampe de poche zany no arehetrako. Aiza moa izy teo? Ato amin'ny elanelan'ondana ato ny tokony misy azy. Zay fa voatsapako ka. Aleo ampiretina amin'izay dia mitsangana eto ambony fandriana eto. Aloha tsy ho foaziko toka fa sao dia reraka koa izy ka. Ozay. Ary le interrupteur aza tsy nidika tamin'ny toeranko. Nefa nge dia tena tsy voatsapako mihitsy izy teo e. Vonoana indray zany ity dia nijiro no ampiretinako. Na izany aza entana ihany ka. Tonga dia arehitro daholo na ny any an-dala tsara aza. So ihany fa ato amin'ny efitranonay mivady avokoa ny interrupteur rehetra. Mitsangana amin'izay kiry sarahany hidi varavarana fa tsy. Mifofofofo be mantsy izany rivotra izany. Aiza koa nefa izany varavarana mivoa mampiditra rivotra izany. Ohatray. Tapaka indray koa ny jiro. Mandreraka koa izany ka. Dia arehatra indray izany ianao ny lampiko. Oay. Ohatran'ny hoe misy manaraka ve? Maheno famindran'olon-kafa aoriana koa ho mantsy. Andriamanitra dia sanatria ve ka misy olona tafiditra ato trano ato? Herika tamiko arangady ho hitako hoe iza zay alehany any alehany. Toa tsy misy olona. Nefa nge dia tena oay. Ary iza koa ry ambadiky ny rideau ry. Tena olona io. Ary avy eo zany le rivotra ny miditrako. Mitopatopa le rideau. Matahotra. Andriamanitra. To vehivavy lava volo be manao akanjo fotsy mihosin-draha. Tsy mijevana. Zamanatona aty ianao e. Matahotra. Aza keny ndaina e. Sara. Misy zavatra midoboka ny andala tsara ny fa areto kely ny jiro e. Ohatry. Fa aiza koa Sara e. Aza hitako ka izy no maizina be tsy fakahitana-ko atoko. Raso. Aiza moa ny telefoniko teo. Tika. Ny jirony eto marehitra dia hijery azy sao dia sanatika izy ary le reko nidoboka teo e. Sara. Aiza ianao e. Dia koa tsy mahatsinjo lavitra le lampy amin'ny telefona kosa. Andriamanitra toa ny vadiko ry mitsirary. Hoeny engana aloha hamonjy azy sao dia sanatrika. Sara, maninona ianao e? Nambinina. Tady zany miantsoantso zany. Fa misy inona? Nambinina. Ho avy re ary dada. Ohatry ny hoe ho andala tsara dada miantso ahy. Fa maninona ry ianao e? Andriamanitra, fa naninona ty vadiko ty e? Mivandravandra be ny masony sady mitaramena. Mivoaka faroratra fotsifotsy be ny vavany. Lasa tsapaina fitepony fony. Mbola mitepoka. Oe? Fa nanenina dada. Io e? Mivandravandra be. Dia amin'izay indray mivoaka zavatra fotsifotsy ho vavany. Dia tsaiky hoe andao izy bataitsika mianaka ao amin'ny efitra nefa tena gody be mihitsy ny lohalika ka tsy zakako samy rereo. Avy eo tsika miantso dokotera.
Fa ny mahagaga koa nge dia za tsy mba ny foaziny Sara akory. Raha ny fanamarian'ny dokotera mantsy dia hoe nisy nanan-kenda mafy izy ka izay no namena be ny masiny. Ny tendany azy dia mbola misy dia-tanana. Fa ny mahavariana rehefa nilazainy ny dokotera fa hoe nisy faharoratra mivoaka ny vavany dia nilazainy fa mety misy aretina mitaizany vadiko. Na zo malasasaina ny dada mandinika neny eo. Mieritreritra ny teny le dokotera alina ve? Ho fahady ato izay raha zao no mitoka. Rety varavarambe sy varavarakely to sarotra vakiny reto no misy mahavoafy any ivelany. Tena olona kendry amona faty mihitsy mato tsy navelany endra tsy nitarapoka tamin'ny tany. Saika ka mboto tsy vidiny Oay, mikofokofoka neny zany. Io fataitry nendry dada. Kay. Marary be ny tendako. Aza mbola miteny aloha anao makaina tsara. Eno mangalaina tsara nenika Ka zange tsy maninona fa ny tendako tsapako hoe marary be zany. Ohatran'ireny hoe nisy nanan-kenda ireny. Marary mihitsy izany tendako izany ka. Toka mba meo rano aloha troko fa maina be ny tendako azafady. Tiary Nambinina. Ahoana neny? Mba omeo fitaratra kia azafady hijereko ny tendako fa mahatsapa ho hafahafa ako. Kamba misy maratra ny tendako. Sara, inona ho any zava-nitrangalina fa tena tsy mazava amina mianaka mihitsy. Ka nahita tara za mety tsy inona reo mianakako. Aiza le fitaratra ry Nambinina? Tiry neny Andriamanitro, tena misy dia-tanana ny tendako. Sady amin'izay mangana be. Saika maty raha hitantarany zava-nisy azo dia tsy ino mihitsy izy mianaka hoe matoto no hitako sy nanan-kenda. Mbola tsy hitantara fa ionona amin'izay fomba filasan-dry zareo eo fotsiny ka. Valo arika be nendriky nendra vao nahita ny sariny. Tena raiky tahotra izy. Neny nisy olona tafiditra tato an-trano dia mifanena taminao zareo. Dia nikendaina ianao azy niveriny zareo fa hoe maty. Dia navelany avy eo. Satria nidoboka be ny fianjeran'ny eny ka nanaitra ny dada. Dia lasa zareo fa tsy mahatondra ninina. Tena izay tokoa ry anaka. Tsy hitantara aminareo mianaka ny marina satria fantatro fa tsy inonareo. Dia naninona koa nefa ianao tsy nanaitra rehefa naheno zavatra fafy fa tsy nandeha namono teny ohatr'izao ka. Zange ny lehilahy natao hiaranareo mianaka sady raha matiny teo koa neny dia tsy manana nentsony Tsy misy maty tsy amin'ny andron'izany. Mahatoa koa tsy nanaitra nareo mianaka dia fantatro fa samy reraka nareo. Ka tsy handeha asa aloha androany fa hijanona iandraina eto Aleo Nambinina no hijanona fa ianao mandehana miasa sao dia tezitra eo ny lehibe anareo Za koa ngery dada efa vakansy Eny ary dia karakarao tsara ireo reninao iro Nambinina. Aza velanao raharaha izy an'io fa ianao no manao an'izany. Saingy aza manao vizana be koa ny zanak' dady. Eny tompoko. Io manary dia andefa avelako nareo mianaka dia mandehana ataovy ny raha andriry Nambinina dia ataovy matsiro be ny lokatsika. Eny neny Ho ary amin'le rangahy atsimo trano ry rehefa avy eo ka Dada Razaka no anarany raha tsy diso eny ohatrany tena izay mihitsy. Raha ny fijeriko azy ivelany izao dia tokony ho 80 taona eo izy.
sady efa ela koa izy no nipetraka teto raha ny fahitako azoko. Anontany azy momba n'ity trano ity hoe iza no nipetraka tato taloha dia naninona tsy nisy nanofa nandritra ny taona maro ity trano ity. Mino aho fa izy mahavaly an'izany fanontaniako izanyko. Raha izao mantsy no mitoy hialatra amin'ny aiko mihitsy. Ode marina raha tsy feon'le madama mipetraka ao amin'ny Rovalolo zany. Dia inona no ataony ity ka? So dia mba hanontany amiko ny momba ny trano azy. Dia raha izany tokoa dia inona no valoko azy io? Ilazany marina sa handainga? Amorona tantara vaovao? Aleo tantaraina aminy angano dia anjara amin'ny sisy. Ampandrosoako izy fa tsy tia henao daholo intsony ny sofiko. Ny feony koa mikarantsana loatrako. Ho avy eo. Manahoana ianao anaka? Manahoana tompoko? Salama ka, mandroso anaka. Aza misalasala fa mandroso hoe. Misaotra indrindra tompoko. Petrapetra ianao anaka. Aza dia manao vahiny be loatra. Ka inona ary no azoko ataonao e? Tsy izany ao tompoko fa izaho le madama mipetraka ao amin'ilay trano mainty fa mba hoe hanontany anao momba n'io trano hipetrahana io. Efa fantatro ka. Eny ary ka inona no tianao fantarina ary anaka? Ny tantarany re hoe iza nipetraka tao taloha fa naninona no antaonany maro izy io tsy nisy mpanofa nefa nge dia trano mitovy amin'ireny rovo ireny. Raha ny zavatra mitranga amiko mantsy tsy mampino. Eny ovaliako izany fanontanianao izany fa ny tiako fantatranaka dia nanao fanadihadiana tsara ve nareo talohan'ny nanofana n'io trano io ka? Tsy dia nanam-potoana be loatra izay tompoko nanaovana an'izany. Izay koa moa maika nifindra raha teo sady trano tsara tahaka an'io ve moa isalasalana? Izay izao no tena nahavoanareo ko. Fa nahoana tompoko? Mba fantatrao moa anaka ny anarana iantsonana io tanàna io. Ny fantatro izao dia hoe trano mainty satria izy irery ihany ny trano miloko mainty eto amin'ny manodidina sady somary mitokatokana kely. Izay tokoa aloha ny fiantso azy io fa Androvalolo no anaran'io toerana misy an'io trano io. Androvalolo? Eno anaka, Androvalolo. Arak'izany anarana izany dia misy lolo ao amin'io tanàna io. Misy lolo? Mba tantara ho aho ery tatarazaka ny momba ny tanàna io. Eny ariko. Izao ary anaka ny tantaran'io tanàna io ka eno tsara. Talohan'ny anamboarana n'io tanàna io dia fasana ny teo. Zany? Fasana lehibe dia lehibe tokoa. Ary tena masidoloka. Vitsy ny olona sanandalo teny tamin'izany. Kanefa moa taty aoriana nanomboka tsy nifankazo intsony ny mpiray fasana. Ka samy naka ny havany. Dia tsy nisy razana intsony tao saingy mbola henoina zavatra hafahafa ihany rehefa amin'ny alina. Indrindra moa rehefa dia volana ny andro. Ny nahazendana ny mpiaramonina tamin'izany andro izany anaka dia nahasaina mpivady avy any an-drenivohitra ny videotany io na dia mbola teo aza ilay fasana. Zany? Tsy nataon'izy ireo sakana tsy hananganana tanàna eo ny resaka natsidiky ny olona tamin'izy mivadika. Narodany zareo ny fasana. Dia io tanàna miendrika rova mandraka kehitriny io anako. Dia ahoana ny toy aloha herinandro taoriana ny nahavitana ny trano dia nifindra tao izy mianakavy. Izany hoe izy mivady dia ny zanany efatra mianadary ny mpanampy telo vavy.
samy eny eno avokoa teno ray tanàna toy ny miandry zava-doza hitranga. Zany. De zava-doza tokoa no nitranga 3 andro taorianan'izay anaka. De ino zany zava-doza zany ary Dadarazaka? Maty tao daholo izy rehetra. Andriamanitro. Sady tena nahatsiravina sy nampanaelo ny jery an'ireo faty. Eno tsara. Izy mivady teo ambonin'ny fandriana no hita faty ny boridana. Ny miaratsy ny amin'ity teny ity anaka, ny filahin'ilay rangahy tsy hita. Ny voamasony roa lalina be no sady mangana. Ny lohany no vadika. Ny an'ilay ramatoa indray toy ireny noky andainy ireny satria nisy dia tanana namaritra mangana teo amin'ny tendany. Ary ny voaka ny lelany. Mbola mialatsy ny any anaka. Ny fivaviany koa ny voadrana moto ny fandriana. De toy ny nahazo azy mivady koa ny nahazo ny zanany sy ny mpanampiny. Ary taorinan'izay de tsy nisy olona nipetraka tsony tao, fa de ianareo zao no nandimby andry zareo tao. Zany. 3 taona lasa nisy izany tantara mampalahelo zany anako. Tena mahatsiravina izy zany ary Dadarazaka. Loza mihitsy. Tena matahotra sahaty azy zany. De inona re no ataonay ry Dadarazaka? Ka ny vahaolana anaka de ny fialanareo ao tsy misy atakandro Zany. Ndrao anaraka hatramin'ny ainareo telo mianako koa ka de raharako. Le vadiko ve anaiky an'izany? Andry? Voaingana loatra mantsy izay no nifindra tao. Fa nanomboka ao maly no nisy fisemonin-javatra hafahafa miatra amiko. Ka izao azy raha mbola tianao no velona de reseo lahatra izy. Ianao manao ny fetendiny zao manafinjavatra eo amin'ny tendanao minao fa dian-tanana. Tena dian-tanana tokoa no mamaritra eto amin'ny tendako ry Dadarazaka. Tanao azy zany. Mbola ianao rery zao aloha niara-ny fampijaliana raha azoko tsara. Ka izy mianaka nge tsy mino ny sady tsy mahity. Ka mila mialo nareo de misava ny zavadrehetra madama. Ny odilolo manko to tsy andaitra otsoniko. Efa nisy nanandrana nandoro fingotra ihany tao saingy zareo indray nahita faisana tao. Efa nisy mpitondra fiavahana koa tao fa vao teo tokotany de niverina ary vaky nandorotra izy rehetra. Otray, fa nisy ina ry Dadarazaka? Angatsy loha zanaka. Nisy tovavy lava volobe ny akanjo fotsy nisondra hono ny joro teo ambaravarana. Dray. Sady nikikika mafy be. Naharatra vokatry ny fifanosehana mihitsy aza ny sasany tamin'izy ireo ko. Ary aza de mivaloarika tahaka an'io re ianao anako. Tena mampatahotra izy zay ihany ny vahaolana de ny fialanareo telo mianaka ao faran'izay aingana indrindra. Zay ihany. Zay tokoa angano atao ry Dadarazaka. Eny misotranao tsy nanafina ny zava-misy rakety ny tanàna io fa angatadalana kely aloha tonga anao veloma aty aminao ihany zay telo mianaka rapitso de rapitso ihany. De mahare zanako. Misotra indrindra re ry Dadarazaka. Tena tsy tamana ato amin'ity trano ity akia. Marina fa tena tsara izy ity saingy tsy tamana Ka inona nefa tsy mahatamana anao ato ry Sara? Aiza indray tsika nahita trano miavaka kely oatra zao ka matahotra ary toka. Matahotra ny aintsika telo mianaka. Sara, raha nomba an'le mpangalatra hoe nanakendranao tamin'iny mampatahotra anao aka gardien tsika de mivany olana. De atao tsara idiko ny trano de tsisy olona tafiditra ato. Ka tsy zany mihitsy fa iny misy zavatra hafahafa ato amin'ity trano ity. Ka ina ary mahafahafa eo izy ianao fa ianao nge nohatra mbola tsy tena zatra ato de zay mahatonga anao miteny an'izany. Toka andao atsika hifindra tranoko tsy te ho faty ato ary toka. So de mba lasa dala ary ty vadiko ty. Aizako tsy vitiny io de mitomany. Sara, fa inona no mahazo anao Matahotra toka. Matahotra. Tena matahotra. Ka tsy azoko nge inona ny tena atahoranao Le vehivavy lava volobe manao akanjo fotsy mihosindra. Matory aloha ianao any anaty film horreur misy an'izany aky vady malala koa. Toka. Le vehivavy zany ao an-dakozia zany. Ianao aza sary tahotra oatra zao ka. Voalavo zao zany fa sainao nefa mamorona zavatra tsy misy mihitsy. Aloha jereko any ka. Oe le ty.
Vaky ny akamaroan'ny vilia ary tena voalavo be mihitsy zany matona hitsika nitsy fitoeram-bilitsika. Ny vilany koa reto miparitaka iran'ny lakozia. Gamba tena ny fanenjika tato ry zalahy. Raha azoko elisa ny loha tonga dia endasiko velona. Tsy maintsy alaminy reto nefa raha torimasoko efa manakaikiko. Ela be koa toky any an-dakozia ihany ka zato efa matahotra ko. Andriamanitra, zany indray le izy. Ampio Andriamanitra. Io izy io. Io mijoro be ao ambaravarana io. Tray, mivoraka be ny lohako, malemy ny vatako, tena godro ny lohaliko. Mihetsiketsika daholo ny fanaka, topatopa be daholo ny rideau. Tsy nihevana koa ny fandriana. Io fa manatona. Aza manatona ianao e. Sara, sao dia tokony ho any amin'ny dokotera ary tsika Ngaza marary no entinao any amin'ny dokotera e. Ka tsy marary indray ary ve ianao io hoe jereo ny endrikao fa koka ianao koatra mimahay andro manalina zaniko. Efa hoe tsy marary aho Sara, zany tsy mila dokotera. Fa ny ilaiko dia miala ato tsika telo mianaka dia ny mbola tsy tara. Neny tena mila makany amin'ny dokotera mihitsy neny. Tanao zany? Tsy hitako misorotra tsoa zao le endriky neny malandilandina sy le takolaka mampitianongo foana iny nge. Jereo nge zany izy zanakao aza mahita fa niova be mihitsy ianao e. Tsy mila dokotera ho azy za. Ary za koa tsy marary zany fa diso ny fijerinareo mianaka e. Dia mba laza dala ty vadiko ty ry Andriamanitra. Fa inona moa ny olana ary dady raha miala ato sika? Raha hoe izay mahasalama neny, tsy mampalahelo any dady ve mijery azy ohatr'izao e. Ka hiala ato tsika ary dia hoaiza izy nambinina ka. Nga misy trano hitanao anatin'ny adiny iray na adiny roa zany. Sady izy tsika nahita trano tsara ohatran'izao ka. Tsy moramora nge mitady trano amin'izao fotoana izao e. Ny mpanera raha teo efa manao ny ataony. Ka aleo izay ataony ihany ataony fa ny fahasalamana eny zava-dehibe. Aza lozanareo mianaka amin'ny famaly eo fa hohanina sakafo sao dia mangatsiaka e. Ohatra nohanino indray ny laoka koronambinina dia nafenino hatramin'ny sotro kokoa io indray indry. Ka raha tsy zazakely tsony ary dadany ianao an'izanyko. Jereo fa sao dia latsaka ao ambany latabatra ny sotro. Latsaka ve dia tsy hoeniko ny falatsany. Ianao mihitsy hoe fa zatra misangisangy io ka. Ty re inanana fahazalozanareo mianaka amin'ny fanditra io e. Hita foana izay avy eo. Raha tsy lasany. Lasany izy? Lasany izy ka. Tena tsapako mikely andro manalina ny koka. Roviana ary toko vao tonga saina ka hitady trano ka. Raha izao no mitoko tsy ho ela dia andao ny tany.
aleo aloha apiritrano no sady andrahoana ny sakafo fa noana koa zany ka izy mianaka izay efa ho avy. Ny andro koa tia miatoandro ihanyko. Andriamanitro, izay indray matahotra. Misy mamono varavarambe. Indray ilay olona manao akanjo fotsy lava be dia miosondra. Ary toa misy antsy lava lela eny an-tanany. Tsia! Aza manatona ahy ianao e! Roneny masaka be ny sakafo fa tena nanona be zay sy dady. Mandehana terany amin'ny efitrano ka tapinao dia misoloa akanjo fa aza manana fahazarana ny hoe akanjo entina mivoaka ihany no tenainy. Dia mba eto any tia kitapiko tia tero amin'ny efitra fa za aloha hipetraka eto amin'ny salon ito hijery tele. Tompoko lasa ary tompoko fa mahazo toa ianao mijery tele. Ary aza manany any eny orona ambinina. Tena refina zany ka. Andeho any an-dakozia mihitsy aho hijery an'izay masaka ao ka kankana ary ato zany efa manao kilalaka atao kibokatoko. Ary mba namaly moa izy tamin'ny ambinina nanao ao dia afatra nyko tao magingina hafahafa zany. Sara! Ary soe amin'izay ny sakafo tena nony e. Gambola tsy masaka ondro dada ny sakafo? Dia tsy haiko ry anaka fa mandehana jereo an-dakozia ny reninao e. Indray ako dada be faniraka be ka. Ay dia mijanona ary eto akaiko eto rehefa tsy nony e. Nonaka nona be mihitsy. Neny masaka be ny sakafontsika fa anao izay e. Neny mivalapatra be amin'ny tany ary oe mandeha rano lohany. Dada avy ety fa mivalapatra be amin'ny tany neny. Mivalapatra be ao izy. Andriamanitro manina indray ary tia vadiko ty. Ao aloha ianao anaka hijereko azy. Mbola miteko ny vonika. Andao mba taitsika mianako any ambonin'ny fandriana aloha izy. Dia mangina amin'izay aloha fa tsisy zavatra vita ny ranomaso angeorina ambininy. Ao ianao mibata ny tongony dia za mibata ety amin'ny lohany. Avy eo tsika miantso dokotera indray e. Misaotra anao dokotera fa raha tsy nisy anao dia efa nilozana izay mianakako. Tena manakavana tokoa manana anao e. Mahavonjy amin'ny andro sarotra ohatr'izao. Dia misondrota voninahitra dokotera tonga avy amin'ny ambony indrindra. Dia mandrapy anao indray ary dokotera. Tato io fa mikofokofoko neny. Tena mafezatra be zany ny lohako. Toka nambinina aiza nareo mianaka reto izay ry neny fa manino neny. Aza dia ampiresahana be izy ry nambinina. Tena mbola kely ingeny heriny. Miresaka amin'iny ihany ianao rehefa mahazo aina izy. Fa inona ny lasan'ny dokotera ry dada? Niakatra be ny tension dia fanina izy. Dia ny kapoka ary nitatazan'le rindra databatra iny lohany dia izay no nandratra aziko. Nganery dada mba tena ho izay tokoa.
Neny a? Aiza marary aneny? Sisy faritra marary any vatako ry zanako a. Ka manina ary neny? Ny tantara ho amorony eny fa miaino aneny a? Vonina iaino azy zany ianao? Ka mahatonga za manontany dia vonina ny eny izay lazay neny. Zao ary. Hoe ahoana neny? Mandehana karakarao ny sakafo fa nono ry sy dada. Inona tsondry neny sakafo hiditra amin'eny amin'izao a? Niaza nidy hatramin'ny vavony. Mandehana re na ambinina. Neny koa zany. Sady atoro kely koa fa tena reraka be. Eny ary. Rehefa avy eo zany. Raha misy zavatra mitokona na kely aza. Jereo fa ny vary zao mbola eo anaty sahafa io akaiky eo amin'ny fatana io. Azo loka azy aiza. Efa ao anaty vilany ve? Eo hoe jerena. Le loka tena mety amiko tia nataony neny ity. Chou-fleur. Mino aho fa misy totokena any. Dia ho sakafo atoandro ve reto sao sakafo hariva ary? Raha atoandro efa dila. Ny hariva sany mety. Ny atao aloha ny atao dia ho ity eo ny toyany. Mandeha fa tsy midorozoro. Andriamanitra izao koa zany. Misy olona tafiditra ve ato an-trano? Neny, misy mamonao zay neny. Aiza moa le bara-trano iny? Ity anjoro-trano ity ka. Endoko ity dia velesiko amin'ity izay mifanenaniko. Andro mbola tsy maizina io ka aty aminay aty tsy aiza miaina. Dia fanjevo atsikako. Na vehivavy kely aza tsy anaiko mora foana ny androm-bana ny fanananay. Hitsaitsaika hamotsy ny hevitra ny dada sy neny. Tena misy olona mikakakaka zany. Avy atsy amin'ny hevitra misy any neny. Tena aty mihitsy zany. Tonga dia takako ty varavaran'ity dia sy alehany any alehany. Isa, roa, telo. Neny mitsingevana, manao akanjo fotsy miosindra. Hoe sady miodina lohany no kakakaka. Voadrany masony sy ny vavany. Andriamanitra, fa ino ty? Hoe mandady amin'ny rindrina mihazo makaty amiko. Andao anaka, andao hivoaka ato anginy misika. Anginy dada vazaka ty fa anginy ianao anako. Anginy ianao, andao. Fononao neny. Anginy aloha. Maty neniko. Andao aloha anako, tsy maty zany izy. Anginy aloha, anginy ianao. Manolo ianao e. Anginy aloha. Jerofa. Hoe to tsy otrony fa lasaiza. Tsy nanao ninina ary ve nambininy. Varavara kely
rehetra ty ambany tsisy midy. Ny varavarambe azy ty moa mifono tanatana nefa ny andro efa miariva. Tsoa patoreny moka andray raha izao ka tsy nisy adiny roa akory nandehanako ny vidy fanafody dia tsy misy zava-bita ny tato. Ornambinina, fa aiza ianao e? Maninona ny tsy dinao ny varavarana rehetra nefa ny andro efa ariva e. Dia ampirety daholo ny jiro aty ambanitra. Mba hakatony moramora Nambinina zao varavarana zao fa aza dia akaratoka mafy ohatr'izany a. Rehefa tsy hanao ianao aleo anaovako azy e. Ornambinina, ianao moa tsy azo tenenina. Raha mihintsana eo ireo varavaran'ireo dia ianao no saiko manamboatra azy e. Miaminao amanko a. Mba nanao ahoana ary zay sarao ny hevitra hoe aleo izy nijerena avy hatrany sady anome azy an'ireto fanafody reto fa raha i Nambinina toa tsy laitra ho tenenina ka aleo fa voaiko moramora ty varavaran'ity sao dia manaitra azy. Darazaka, ahoana anako? Efa ohatrany dada matoa midy avokoa ny varavarana sady mirehitra ny jiro rehetra ty ambany. Izany mandrehatra ny jiro rehetra ny ambony. Oe, misy ny anako, misy ny ndray nirehatra avokoa ny jiro tany ambony. Ary iza koa io amin'ny varavaran'ny efitrano keo? Iza hoe? Ineny ve io? Darazaka, hitanao ve io? Hitako anako, tena hitako io. Andaso aloha e, amafiso ny saina anako. Amafiso ny saina hoa. Matahotra. Varavarankely avaiza moa zao zany lazima fa ahitana an'ilay olona zany e. Tsy te hiteny aminy afa tsy mahita ninina akory ako. Ary ao koa ve izany dada raha izany? Andoro Darazaka hiverina any aminao fa tena matahotra. Tena mety le matotoa miandratsika ao. Tsy misy an'izany eo anaka, andaso aloha. Tsy maintsy miditra tsika izay ihany no ataontsika aloha. Anavitra ny renonao tsika ary anafoana ny asan'ny Satana manjaka atao amin'ity trano mainty ity. Andaso e. Oady o, oady e. Oady tompoko. Aiza olona e. Darazaka, tena matahotra na miditra ao ary. Aza matahotra anao anaka fa efa eto aho e. Dia ao koa ndrainao hiaro anao e. Amafiso koa ny saina dia mivavaha mafy fa tsy nisy aizina nandresy ny hazavany zany anako. Efa kely ny finoako ka. Ka ny finoana re anaka no tena ilaino ao ianao ty a. Zany fa nisy moatsika. Saotra. Inona moa no ataonao aty avelan'ny tiry Nambinina nefa ianao no nanidiny trano a? Sa nidina tamin'ny tady teo amin'ny varavarakely ianao ka? Manontany ianao nge za e? Toy laozanao mihenaina fotsiny ka? Azafady Ramsea, tsy zany no... Miala tsiny indrindra tompoko. Na ny rabanao aza adinoko i Darazaka moa? Ka izy indrindra ka mahazo... Midira ty ianao dia... lasa mamonjy ny efitranonao ary aza mivalo arika eo e. Tena miala tsiny indrindra ry Darazaka fa noelingeleniny amin'ity andro maiziny ity ianao anatitra azy etyko. Ka tsy zany hoa fa... Eny e, ialana tsiny indrindra tompoko. Aleo fa ateriko eny ambavady ianao ry Darazaka fa zay mianaka mbola iresaka kely a. Ka... Nreniko mantsy tsy dia salamalama loatrako. Zany raha nisy nandarany le rangahy ka ny azy ihany na sisiny. Tsy fantany mantsy fa tandrindonondoza ny vady aman-janany a. Zay Darazaka mandalo aminao raha-pitso ariva e. Mandram-piona anao. Mandram-piona anako.
Angitsy ny teny hoe mitapifia ao ambadiky ny varavarana ianao sady mitomany. Any amin'ny efitaninao ianao no saiko mandeha. Ka matahotra ary dada. Tsy teo any ambony any a. Ka hatramin'izay ianao tsy natahotrako. Vozonana vao midina tiaka zao vao hoe matahotra. Andatsika hifindra trondro dada ka. Nifindran'ny aretindrenanao koa ianao amin'ity ala ato tika. Fa inona ny tena olana androna inona? Misy inona ao a? Misy matoto ato. Mampijaly anay sineny. Nidiran'le fanaratsy neny dia niova ny endriny. Vadika ny lohany dia nandady tamin'ny rindrina izy dia amono aho. Raha tsy nisy amin'ny... Nambinina, salama tsara velo ianao ty e. Ny reninao aza marary eo ambony fandrinako. Kely neriny ka hoe zao a. Tsy voarebirebinao amin'izany ny lohako ry Nambinina. Tsory amiko hoe taizenao dia nanino indrangainina anaty tanao taty. Tsy mamorona ary dada. Ary mangina ianao fa reraka be soko menanao mitomanitra. Mangina ka. Tonga teo amin'ny vody olo ny varavarana taty ambany dia nasaiky nidinao ary nakarapoko mafy rehefa nanidiny ny varavarana ianao. Ny teny anao hoe aza karatoka mafy ohatr'izany ny varavarana. Zany indray memezanao. Ka tsy zaza andro dada. Fa izy le matoto. Ie. Tsy ino maty ianao ry dada raha tsy avy mandevona. Andao aritsika ho any amin'ny efitranonareo raha ho hitantsika ao neny. Nahoana moa izy nisoka a? Ka efa tao aminy ary ve dada e? Ny varavarana fotsiny no voaiko moramora dia iny dada razaka nanao odiniko. Andao aritsika ho any. Dia amin'izay hita ny dada tsara hoe marina ventengo sa tsy marina. Hoe tsy eo neny fa lasa n'le fanaratsy. Dia milaza aminao ary fa omeko sazenjany ianao raha ony reninao a? Andao e! Ikeko daholo izay sazy omeny dadana. Dinao nga ivaravarana io teo ry Nambinina? Tsy nanity an'io a? Tsofiny rivotra zany dia nikatonako. Vao io fahazamiana any eo ianao e. Ka matahotra ange ary dady. Ao ianao amako azy ary. Mahaizina be tsy hifankahitanako ato fa areto aloha nijery Nambinina. Fa lasa nakaiza ny reninao e? Mino amin'izay dada. Tsy eo ambony fandriana zao neny. Orizy mianaka. Variana binga ianareo mandinika an'io farafara io e. Efa tsy izy io ry dada. To tsy maratra na kely aza. Marary angano zanako no hafahafa sala amin'izany no fiteninao. Dia tsy izy ahoana fa tsy azoko. Fa taizenao ry Sara. Tany an-dakozia nisotro rano fa nangitahita be. Nareo mianaka tsy nisy azo nantenaina. Talohan'izao ka? Natory. Vo eo any no fo. Ianao sy dada razaka angery Nambinina hitako ny voanareo mianaka tato trano e. Dia gaga hoe andeha ho aizy nareo. Hitanao ahoana ry Sara Za taitra kely iny dia niantso azy nefa izy tsy namaniko. Dia nitsangana teto am-pandriana jereko izy dada razaka nanao tongotra katoka nivoaka amin'ny vavahady. Misy zavatra tsy mazava amiko mitranga totokatrano katoka. Nambininy ty mivaraontsana mijery endreny. Sara indray mivandravandra mampatahotra azy. Inary ny tena marina e. Singanea ny dada. Tsy hitan'izay ombana aminay sineny.
ohatrany hoe misy mikosoka lamosika marina raha tsy le tsy eka ijery any aka akipoko masoko ka ary hafahafa ngesandrano zany misy fofona ny sady mahatitidity ahiratro masoko dia izay alehany any alehany andriamanitra fa taony ova rano ranonandroko dada vonjeo mandeha dada nambinina aiza ianao zany aiza ho nambinina tondosa dada vonjeo nambinina mahakorangaty varavara andraso fa tonga dia dakako faran'izay heliko ty zanareo fa lozininy ty lozininy ty misondrany vatany nambinina manontolo sady misy fofopaty zany sikino aloha ny servetanao fa sikino aloha ny servetanao e tena vaka ny saiko mandinika ny zavatra manjoanareo mianankiretiko ny fanontaniana ny verimberina atao tsaiko sy apetrako aminareo foana dia ny hoe fa misy inony ka tsy efa ny masonao ve ny mahita ka mahita fa tsy mahampino ange ny zavatra hitako impiry moa zany ho nyteny taminao ny findrantsika trano fa tsy nety ianao dia izao ny vokany ho lasa dala ary mety ho fatiny ato izay mianaka moramora aminao no miatrika an'izany hoe misy mandaka mafy ny varavarana misy rivotra mifofofofo sy ankizy mimesa sady miazakazaka te ina hoe misy mahatoto ato nefa tsy misy mahatoto mavita mandrangotr'olona sy mandaka varavarana mafy zany tsy mahatoto ny fahalalako an'izany fa olombelona nosy raha aza maivaninao tokony zavatra manjoanay mianaka tsy eo aminao tokoa ny toerana mampanantenanareo mianaka fa ijery vahaolana ingana amin'izao manjoanareo izao miasa alina rapitso dia any any mandinika an'izay tokony atao dia ilozanao ve izay mianaka nefa ny manjoanay ato aza miatra manaina ka tsy maintsiko ny lehibe nge no mibaiko dia manaraka ny tena ry sara dia ny fatinay mianaka zany no vataninao raha aza dia miteniteny foana ohatr' zany ka efa zao ve ny manjoanay mianaka dia mbola inona ihany tsy asa ntsony azy zany eny ary mifanao velomitsika rapitso azo be avady tsy nanany tia hito manko zao tsy dia lavitra ny lavarangana itsambikinana lasoranga aleo mitsambikina amin'izay raha tsy nika saika ny anjera jerena hoe akaiky ny elanelan'ny loka alavitra be anyko daso hiditra avy etrany dia ao ambanin'ny tohatra no itapify iandry n'izay tena zava-miseho tazako tsara zao zay tranga eto an-dalatsara eto ny andro raha teo koa ty dia volana ka miditra ty an-trano ny tarany tsy mihidy ny varavarambe manao tandrevaka ve izy mianaka tena tsy fanao zany ka toerana mety hitapifiko tsara eto sady akaiky ny varavarany efitra mivady raso hoe mbola ato moa le baran'ininy ty eto ka anio tsy maintsy azava amiko ny zava-drehetra hoe iza marina ny mampijaly azy mianaka raha olombelona moa dia mifampitady tsara mihitsy
Fa raha hoe sanatria matoto moa dia ahoana tokoa izany e. Volon'iza no dorana dia aiza koa nisy fingotra. Izay mitranga eo rangahy mitranga atsihana fa lehilahy ny tena. Mba firy ary zao e. Amaraika mbe folo alina. Aleo mihainohaino amin'izay ka. Dia mila mivonona tsara ilahy raha toky a. Ady mafy ty atrehany ty. Ary ave izany rivotra mifofofo izany. Hitapify eto any aloha mandra-pahitako izay mandeha an-dalatsara eo e. Feo avaiza zany tsisy olona tazako kely akory amin'ny lalatsara. Io fa misy mamono varavarambe sady hainy mampaneno an'ilay varavarana dridroka be. Olombelony ty fa tsy matoto vilivily. Taso izy izany tena manao akanjo mainty ambony ambany dia sarotra afantarinako. Eny fa misotra miazo ny varavaran'ny efitra mivady. Manatona ihany akaikaiky. Zatra ny lalany reny ty ka fahavaratra avy ny manohitsin-dalana. Hitsaitsaika hivoaka ato ary avy hatrany dia velesiko faran'izay amin'ity baramininy ity ny lamosiny. Lasao mifarany eto ny fampiororonao ny vady aman-janako e. Ary sanika fanondrony Neny a, feo any dady zany eo an-dalatsara ho zany. Nambinina vao fa dada ihany ty e. Sara zay ihany ty rehefa vao a. Tena feo any dady ary Neny a. Fazavahana fa tsy fantatro izy eo ambadika ao e. Mahira nge ny asan'ny satany. Nambinina vao a fa dada ihany ty. Tena dady zany Neny a. Vako ka. Nambinina. Dada Neny. Nambinina. Ty ary Neny a. Matory aloha anao Sara, matory a. Tena ny vadiko. Tena za ty ka olona nosora fa tsy matoto e. Neny koa nge kitaitaitra e. Feo an-dada ve dia tsy ho vandraka. Aza manome tsiny azy re anaka. Mafy koa nge manjo azy. Ary anao aloha efa mba manahoana zao e. Mbola mangery firy be mifatako iray manontolo. Ao fa tsisy tsony zany matoto mampijaly anareo mianaka zany e. Ny farana androany ny asa fampirorona anareo mianaka. Tsy azoko ry dada. Miara tsy mahazo zany tsika mianakako. Fa ngainao mbola tsy matory e. Tsy mahita tory re ahy e. Tsy niasa alina indray nga ianao? Tsy niasa alina zany efa tiako hazava amiko ny zavatra manjo anareo mianaka e. Miororo loatra ny vady aman-janako ka amaray mpianakaviana dia anjarako ny miaro anareo amin'ny zavatra izay mety hitranga rehetra. Ohatra hoe toy ity matoto mampijaly anareo mianaka ity. Dada, aza misangy amin'ny hery maizina. Olombelona maizin-tsaina no ny fofony anareo mianaka na mety ho sika telo azy fa tsy hery maizina izany. Ahoana ny lasana ho an'izany? Eno a? Ao e, tratrako ilay matoto anareo. Aiza ry dada? Ao an-dalatsara ao. Mitsirarao fa nivelesiko tamin'ny baraminina ny atony. Nga, andao hoe jerena. Apikely ary Nambinina hiarina eto ambony fandriana. Mba tiako fantatra hoe iza nampiororo antsika tato. Ai,
eo ry dada fa tsy zakako rery neny a. ao ndao ary ao. Oay, to olona manao akanjo mainty ambony ambany sady misaritava. Dia iza zany io ry dada? Dia samy tsisy mahalala tsikako. Isoro hoe ny saritavany. Ho fantatra eto amin'izay ny endrika eo ry mahatontolombelona. Dada orangaty e. Dada, ny voajangy ny vavansiany io ny mariny io raha tsy maty. Tsy maty io fa misary maty fotsiny e. Velesika amin'ity baraminy ity nilonao raha mbola tsy mifoy eo ianao a. Oka mifona re tompoko. Ary miankina amin'ny rindrina izy eny. Ao rangaty ao zatsy izy. Dia aza vao aminay ry dada Razaka ny antonanaovanao andreny a. Tsotra satria ny trano mainty no ho fasana ilevenako hiaraka ho levina amiko. Tsy mazava, aza vao tsara mihitsy aloha. Zao ary anay manko ny tany, anay ny fasana teto saingy noho ny setrasetra amin'ny mpanambola dia noravany ny fasany, lasa ny tany, lasa ny moramora foana. Fasan-drazako ny teto, tokony ho eto no milevina nefa indrisy. Dia lainga zany ny nafafinao tampoka fony zanany tany anao ny tantaran'ity trano ity. Ny anaka lainga no fovoniko iny. Dia izay tsy manina koa ny saika aripaka ao a? Ka manelingelany ny fisinareo tompoko dia ny kary zany manao ny ataony dia ny sakany vao tapatramiko. Ka tsisy. Ary tamin'ny fomba ahoana moa zany nafahanao nanao andreny? Dia ahoana ny fomba nidiranao tatao tranonay? Ka tsy anareo neny trano e. Aza be vava rangaty fa fanontaniana valiana. So dia velesiko fanontelony eo indray a. Mifona re tompoko. Eny ary ka miditra amin'ny vavady aho toy ny hoe amangy anareo reny no fijery manodidina ako. Ianareo moa matory atoandro ka tsy mahatsikatitra akory ny fidirako. Eo amin'ny varavarankeliny lakozia no miakatra rehefa mandeha miantso azy mianaka hisakafo arivo ianao raha matosa raha. Efa haiko tsara koa ny toeranareo rehefa misakafo ka asiako fanafody fampatoriana mahery vaika ny sakafonao raha misia. Dia tsy maharesy ambonin'ny tany ianao. Hitako amin'ny matory matiko. Ay misy fanafody ny sakafo nohaniko. Dia aveza zany le fosy le vehivavy lava volo miakanjo fotsy mihosin-draha. Ka misy haut-parleur miafina ny maromaro miafina takona amin'ireny sary amin'ny rindriny ireny mandeha bluetooth e. Dia afa-ty amin'ny telefoniko aho no mandefa an'ireny feo ireny. Za no mandaka amin'ny varavarany e. Le vehivavy lava volo miakanjo fotsy mihosin-draha indray dia robot iny, fa nampiakanjona akanjo fotsy misy ranomby. Dia avy amin'ny alalan'ity komandy ity kosa no mibaiko azy. Kamera ny mason'ilay robot ka. Le robot zany nandady tamin'ny rindrina iny? Izany indrindra anaka, izy indrindra. Fa ianao moa nety tahotra loatra ka nihevitra azy ho reninoko. Efa tao ambany fandriana tamin'iny anaka. Notsindromoko fampatoriana ny reninao dia avy eo ny bataiko nataoko teo ambanin'ny fandriana. Dia avy eo a tapify tao ambanin'ny tohatra e. Le robot no hitanao tamin'iny anako. Hitako moa ianao no mipoitra tampoka. Tena enjana zany. Ary le tomidosy ahoana ndraika ha? Ka fatitsaka efa 3 andro no natao tao anatin'ny barika misy ranomby. Dia inona raraka tamin'ny vatanao iny anaka. Le robot koa moa no nandrangotra anao ka
Le roboko zany nanakaratoko ny varavarana tamin'le ariva iny. Mahavariana sy mahatalanjonako. Saingy tsy ho hafa be lenao ry dadarazaka. Fona re anako. Ny mba de manjanako ny foinao. Ka samy mijinjena fafiny tsirairay. Tena mifona. Ny elan'ny toratorana koa rangaty mahavomasonangatra. De maiza mamindra ny amin'ny sisa ry olombelona matotoa. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Trano mainty na Androvalolo. Nosoratany Ham Randriamiaja, novelomin'ny Rakoto Sinez miaraka amin'ny Anjarliva Vantsoa. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.